le attaque personnel nataony Ngazana Irina zay filohan'ny fitarama aya zay teneniko teo tsy miady amin'ny fitarama fa miady amin'izany Irina. Le attaque personnel de zao mamoaka gazety izy fa tsy mahay ary tsy sitrana koa ny olona tonga ty amiko. Ianao anga le tsy sitrana taty maka vola aman'olona fa ianao anga tsy maka vola aman'olona, ianao anga tsy naka consultation aman'olona, iny idiranao amin'ny fiainanay ty pisoloky ianao anga no solokiko tsy maninina sady tsy kohainina akory fa mpisandroko ianao anga tsy nakohainina zany attaque personnel do zany hoe le maizy a mihitsy minatsatsony eo anatiny lay gazety navoakany pisoloky aho tsy kohainina dadarabe aho sapy tondra fivavahana dadarabe aho tsy sitrana akory ny olona tonga ty tsy sitrana akory ny olona tonga ty fa zareo ihany zany no tena mahay manasitrana fa ty aminay zany tsisy dikany daholy zay le attaque personnel zay le za le kohainina rivolalaky tiktak doana mihitsy no natsatsosy no zony ary no painy isy nalainy baraka atao anatiny le gazety navoaka de namoaka koa le gazety eo anatin'izay de le droit de réponse moa mbola olaiko amin'io gazety io hoe tena tsy manaiky an'io fa tsy maintsy valiko na de nareo zao mpanao gazety hafa nareo tonga eto reo fa io gazety namoaka n'io article io zay fanalambaraka nataony zany Irina asy manokana zany sy fanamaevanana moa zany anay le mpitsabo rehetra reny neti-parazana ohatrany hoe ifitrama ihany zany no Andriamanitra eto amin'ny tanàna fa sisan'izay de pisoloky sy tsy maninina daholo zay zany le votoato-kevitry ny article navoakany tamin'ny gazety tamin'ny lakamisy teo tamin'ny gazety iny vaovao sy ny conférence de presse nataony nivoakany amina mass media andro zany efa tsy hoe amina gazety fotsiny zay mahatonga amin'ny teny hoe zavatra nataony masom-bahoaka le izy de io fanalambaraka sy fanompahana io zany za aloha tena tsy manaiky an'io aloha zany tsy manaiky an'io vao mandinika tsara zany eto zao aloha hoe mananatra Ngazana Irina satria olon-dehibe izy ary olo-dehibe milaza-panabe anao eto amin'ny firenena inona kay ny idiranao amin'ny asan'olona manina anao manatoetsaina an'izany hoe monopolisation zay tsy hainao kory olo spécialiste ao anatin'le izy izahay nge matoa mpisabo neti-parazana manana ny don amin'izay fa ianao nge panery ianao anatin'ny fitrama tsy mpitsabo anao anaty fitrama fa mpanao publicité panery anao ny aoko ianao raha efa nametram-pialana atao ianao zany tsy aotsony nefa anao mbola milaza mbola miodikodina ao anatin'ny fitsabona mandoto sy mametavetan'ilay fitsabona sy mihasy ny fitsabona neti-parazana zavatra atao ary tsy tokony hisiditra ty amin'ny zavatra ataonay ianao satria tsy fantatrao nge zavatra ataon'olona tsy fantatrao zavatra ataony Kony Rivolata tsy fantatrao zavatra ataondreo mpitsabo neti-parazana be da be zay manana ny taratasy ara-dalàna mpikambana amin'ny AMTM fehezin'ny ministère fahasalamana izahay ianao no manao publicité ny fanafodinao milaza mahavita sérum ianao manino zay nge mahavita zavatra be da be fa tsy azo atao manao publicité de tsy publienay ny anay fa raha zava-bitanay no publiena be da be tena lazaiko anao fa tsisy ilaina n'ireny hôpitalin'ny vazary raha zavatra vitany gasy fa tsy avelan'ny fanjakana publiena zany de mba azao zay lalàna zay raha ohatra ianao milaza fampitsabo ianao milaza ao anatin'ny mpikambana anatin'ny fitsabona neti-parazana de tokony hainao ny manaja an'izay lalàna fe atsika zay ao anatin'ny fitsabona zay satria io zao de fa tetra zao ny dokotera reny de fa avy ny fanjakana hanakatona indray le fitsabona neti-parazana hanamaimbo an'le fitsabona neti-parazana ianao no manao ny ataonao ny ataonao de izahay rehetra n'le matianina no lasa maimbo sy lasa ho enjehan'ny fanjakana indray nefa ratsika manala fa fanenjehana zavatra vita gasy eto Madagasikara tsy gasy efa voaozona lay toetsaitsika manao valalana alika gasy ty gasy manao mandrora amin'ny tsy lany fa ka lany gasy an'ity fomba gasy ny zavatra vita gasy ty de takininona de vendray mbola hay maimbono amin'ny zavatra ohatrany io de be da be amin'izay ny mpanara roatra hanarazy de ho avy ny fanjakana hanakatona ny sianafona le fitsabona neti-parazana nefa efa io zao no tena fanomeza-pahasoavana mba efa mivoaka hanasoavana ny malagasy mparentandrazana mba efa mamoaka ny hasiny ny mpanatalenta rehetra eto Madagasikara de sanatria amaimbono amina business no andraisan'ny zany Irina n'le fitsabona neti-parazana asy business zay mahatonga amin'ny teny izy hoe zay mahatonga azy miteny hoe orinasa natsanga no ny fitrama orinasa aveza ny fitrama zany sa fikambana ny mpitsabo neti-parazana PDG misy PDG ve ao anatina fikambana sao de mba tsy fiteny le PDG ao anatina fikambana tsy de hoe afilo ianao na ohatra hoe filoan'io lavitra ohatra zany fa tsisy ny teny hoe PDG n'io lavitra zay le tiako tenenina hoe rehefa zavatra tsy hay de azy motomotosana fa tany amin'ny afary malagasy misy anao any ianao zany tokony manao ny any ny asa satria any no talentanao vata amin'ny fitsabona de miangavy mihitsy aho satria ny fanjakana nge fa nanery an'izao ny Irina hiala ao anatin'le fitsabona de mody nametra-pialana izy tamin'ny telo taona lasy de vizy nefa misakoroka miditra any de manamaimbo anay izy eo hoetiny sérum eraky ny tanay mahay zay mahavita sérum me zay mahavita telo volana de mba tonga de mivoaka dokotera ny anay de tezitra am'izay le mpitsabo dokotera satria mianatra valo taona zareo vao mahavoaka dokotera de manino ianao ny telo volana zany hoe tetehanjareno atao business raha ny ray tena hoe
hopotehana mihitsy zany manodidina ny dokotera sy ny hôpitaly fa fitirama ihany zany no mpitsabo eto Madagasikara sisan'izay lazay ny pisoloky lazay ny tsy manininina lazay ny aratsinsy reny ohatrandreny narovany ary zay le izy zay ka malahelo azy zany am'le zavatra ataony Zanirina zay mahatonga mampiasa mpanao gazety mampalahelo azy zavatra nataony Zanirina mahatezitra azy zavatra nataony Zanirina firipolo taona nitsabo olona anjatony anarivony analina amina netsiny nahita fahasoavana taty amiko tsisy nitaraina taty amiko tsisy nitaraina nataizy hoe tsy sitrany izy na tsy nahazo fahasoavana izy any aty aminay ko aty amiko raha misy olona tsaboko ao ohatra hoe olona zato na arivo ny tsaboko anatin'ny ray andro na amanalina de raha misy olona tsy mbola afa-po izy a de miverina aty le olona zay efa ko efa tena contrat tsara mihitsy mpanaovana ny consultation hoe raha misy zavatra tsy mahafa-po de miverina aty fa tsy marina zany hoe misy olona tonga nitaraina tany amiko fa tsy sitrana akory pisoloky zany olona tonga tany aminao zany fa ny olona tsabony ko enarivo lala raha misy ny zavatra tsy mahafa-po azy raha eo anatin'ny arivo na olona roa anatin'ny arivo misy tsy afa-poa de miverina aty amiko le olona de zako le mpandeha ketrehako iny tonga de tafa am'izay iny avy eo fa matoy misy tsy mety tsina de va teneniko hoe misy tsy vitany tsara ny traitement na misy hotafady na misy zavatra zany satria resaka pouvoir kabala mazi zany kabala zany pouvoir ny miasa ao anatin'ny fitsabona zay ataony Cohen arivo lala ka ny tiako tenenina de zao aza mifanendrikendrika na mifampikitikitika ny Zanirina miasa atao satria tsy asanao le izy fa anao nge mpanery fa zay ny tena miasa ao anatin'ny fitsabona nentim-paharazana io de anao aza miditra am'zany sy zany fa tsisy idiranao ny asanay ity tsisy idiranao na misy sitrana tsy sitrana ty idiranao zany tsy anao zany raha misy olona tsy sitrana ny tsabona verina ty amiko izy de sitrany izy avy eo fa ohatrany hoe hamaim-bonao le asanay lasa matezitra azy zavatra zay ary lasa hiaditsika am'raha lany farany fa tena amitenao fa tokony hialatsina pahabe maso ianao satria nanala baraka pahabe maso vo tsy manao an'izay ianao a de ho avy amin'ny angatsiny ihany za tsy nikitika Zanirina tsy nikitika fitirama mihitsy fa ny mpanao gazety no nanontany a hoe misy resaka be ny fitsabona nentim-paharazany a eto Madagasikara am'izao satria tezitra ny olafitry ny dokotera tezitra nandraindraikitra ny ministera any amin'ny ministerany fahasalamana no ny antony nataony mpitsabo nentim-paharazana lasa me maloto maimbo ny ahoana ny fanazavana azy izy de namaly aho hoe fitiramany nanao an'izay fa tsy mpitsabo nentim-paharazana rehetra ary nga Zanirina no teraka ady tao anatina fitiramasy nateraka ady teo amin'ny dokotera fa efa nametra-pialana izy araky ny filazany tsisy telo andro efa traritaoriana zay a niditra tao amin'ny television na Real TV nga Zanirina efa avy nilaza fa nametra-pialana tao amin'ny fitiramany no ny fanenjehan'ny fanjakana sy ny dokotera azy no izy miteniteny foana mandika ny lalàna zay mife fitsabona nentim-paharazana de tao amin'io Real TV io izy no nanetana sy nanexiten'ny fanjakana sy ny ministera hanakatona anay sy handeha hiataky anay izay tsy nanao an'lay aby de teo no natonga namaly sy miteny hoe zavatra nataonao ihany a no lasa ositra anao aty aminay a ianao ihany angeny manao business an'le fitsabony ianao ihany angeny no misoloky anatina fitsabony ianao ihany manao an'izy de ianao ihany ndray avy eo no modimiditra television hoe tsy ianao no nanao an'izy zay ny zavatra niteneniko hoe i Zanirina ihany a no nanao an'le zavatra hanakianany an'lay mpitsabo hafa zay tsy ao anatin'ny fitiramana zany tsy atako tamin'ny ngarany io fambaliko ny fanontaniany mpanao gazety hoe tsy zahay le izy fa fitiramasy Zanirina zay filohan'ny fitirama tsy fanenjehany zany fa filazana hoe tsy zahay le izy matsy le mpanao gazety tany fianaratsoa tsy zahay mpitsabo nentim-paharazana rehetra le izy fa fitirama ihany io resaka io fa ohatrany hoe nanompo an'le dokotera nanambany an'le dokotera sy milafitry ny mpitsabo dokotera de nenjehan'le dokotera de tsy zahay nanao an'izany ao fa fitiramasy sy Zanirina